Ampifalianatra indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidianay ny tokantranonao amin'ny tianio ity asainay ampanajana ary ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany izay malefaka tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny androntsika na izany ary dia ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra amin'iny morontsiraka andro sy antsimo andrefan'iny izay ny amin'iny fa toy izao kosa indray ary ny mety toetry ny andro raha ho an'ny rahampitso ny maraina dia isy sakorana ny aty amin'ny faritry mena be aty anorana kosa ny amin'ny faritra analanjorofoka hatratia Antsinanana ety raha toa ka anao endrika tandrifon-drahona izany aty amin'ny faritra Antsimo Atsinanana sy Iorombe aty ny ilany Atsinanana Analamanga dia mety ahazo herika ny maraina ary ho an'ny faritra sisa dia andrahona na andrahona vitsy ny hariva kosa indray ary dia ahazo orana ny aty amin'ny faritry Analanjorofo Atsinanana Atsimo Atsinanana Vadivafito Vinany ny faritry Otomatsiatra mipakatra aty amin'ny faritry Iorombe aty ny faritra andrefany Madagasikara moa dia ahazo orana tandrifon-drahona mety ho araikotroka afa-tsy ny any amin'ny faritry Menabe any anorana tandrifon-drahona kosa ny aty amin'ny faritry Nosy be Sambarano aty ho an'ny faritra sisa moa dia fandimban-drahona sy masoandro na Ibalika be ihany koa Ingabe masoandro ny makasika ny maripanatsika dia ny maripanatsika ambany indrindra zao dia 12 degré Celsius hitantsika tia Vakinankaratra ary ny ambony indrindra kosa indray dia 13 degré Celsius hitantsika aty Antsohihy toy izao kosa indray ary ny mety toetry ny andro raha ho an'ireo tanan-dehibe sy ireo nosy manodidina ifandimban-drahona sy masoandro any Paris sy Milan anerika kosa ny Nairobi ary andrahona ny any Bangkok Ibalika be ny masoandro any Johannesburg ny any Maurice indray dia Ibalika ny masoandro torak'izany ihany koa ny any La Réunion andrahona kosa ny any Comore ary ifandimban-drahona sy masoandro any Seychelles ny masoandrontsika dia posaka amin'ny 5 ora mahery 7 minitra raha toa ka iletika amin'ny 9 ora mahery 3 minitra izay indray no azonao rosanao tamin'ny ity alina ity manome fotoananao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko